Ia, faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoan'izao ao anatin'ity live androany hariva ity. Ary dia tononona amintsika ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitso anapaka ny tokantranonao amin'izao fotoana izao. Tsara ny Andriamanitra antsika, tafiditra soamantsaritsika ary rahalasy ranabavy malala ao anatin'izao volany fiobiana izao anatin'ity volana Desambra ity. Voalohany indrindra dia tsy hainy tsy hakasitraka an'Andriamanitra. Tsy hainy tsy hiderana azy satria avy amin'izao fotoana izao. Raha ny tena marina ry rahalasy ranabavy raha tsy teo ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy toy izao tsika. Mety fantatra hoe taiza manokana ny toerana inisy anao, mety hoe mba nanahoana ny fiainanao. Fa za manokana dia matsapa hoe tena fitiavan'Andriamanitra mbola matoy izao anako ary mbola tratra izao fotoana androany izao misaotra anazy. Tena te hiantso mafy aho izy ilay iray hoe te hiantso mafy hoe haleloia. Isaorako azy ny fitiavany, isaorako azy ny famindrapony. Ary eto ihany koa dia mankasitraka ny Mpanompon'Andriamanitra Dokotera Rina mivady mbola manome anazy sehatra amin'izao fotoana izao ao anatin'izao Fotoam-bavaka androany hariva izao. Eto moa ry rahalasy ranabavy malala dia fotoana ahafahantsika manandratra an'Andriamanitra ary ao anatin'ity volana ity dia manentana anao tena hoe aoka ianao tena hankalaza an'ilay Andriamanitra antsika. Aoka ianao tena hoe aneo fiobiana ao an'ilay Andriamanitra antsika satria ity dia volana fiobiana. Matsiaro mihitsy eto ny zava-misy tamin'ny ainan'ny Josoa rahalasy ranabavy. Rehefa teo anoloany manda tamin'izany fotoana izany. Dia tena hoe ny orakoraka tena nanandratra an'Andriamanitra. Na dia ataoko hoe mbola nisy fotoana maromaro vao tena nirodana ilay manda. Fa ny zavatra nafinaritra rehefa tena nomena voninahitra Andriamanitra, rehefa ny orakoraka nankalaza an'Andriamanitra. Dia niasa mahery vaika Andriamanitra. Ka dia tsara mihitsy ho Andriamanitra antsika io hoe tsy misy nitahaka anazy, tsy miova izy, maly senio ary mandrakizay. Ao anatin'ity live androany ity moa zany izay anetanako antsika hoe partageons ny live-tsika satria andesika hiaraka hioby ny fahalebiazan'Andriamanitra. Izaho ianao mety hoe tsy afaka ny hiteny ianao fa anoratsa ao anatin'ny commentaire dia izao sorato mihitsy hoe lehibe ny Andriamanitra ivavahako, ankalazaiko ny Andriamanitra ary tsy misy nitaka azy. Izy ilay mahefa ny zavatra rehetra, izy ilay mpamonjy ary ioby anazy ankalaza azy satria Andriamanitra tsara izy. Tiako ianao tena entanetana ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, anaraka fampahirezana etsika izay ho entiny tenako ihany. Mena fa ho ampiasain'Andriamanitra eto ary ianao anatin'ny tokantrano any dia ho arovan'Andriamanitra ianao. Eto ihany koa misy hira fiderana eto, misy vavaka hiaraka ankalaza an'Andriamanitra eto tsika. Ary za matoko fa hiasa ao anatin'ny fiainanao Andriamanitra, ampahery anao Andriamanitra. Sika rao vahankalaza zany hoe fahalebiazan'Andriamanitra zany dia Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany dia hietsika izy ame vahaolana magaga amin'ny fiainanao Andriamanitra. Efa na dia atoka ao anatin'izao alolohan-dohan'izao farany taona izao rahalasy ranabavy. Mietsetsa mantsy ny olona amin'izao fotoana izao hoe tena ao anatin'ny farany taona inona ahoana ny zavatra atao, inona ny vahaolana. Ozy ny tena Andriamanitra any amin'ny mpitoroteny toko fafitandeny fahavalo hoe tsara ozy izy ny fiandohany, tsara ny fiafaran'ny raharaha noho ny fiandohany. Zay le ao amin'Andriamanitra rahalasy ranabavy, manana ny programany Andriamanitra ary Andriamanitra mameze tsara indrindra tahaka an'ireo mpivady tamin'ny fampakaram-bady tao-kana zay hitantsika amin'ny Jaona toko faharoa dia nisy tantara toy izany rahalasy ranabavy. Rehefa teo izy nampandrosa an'i Jesosy, name voninahitra an'i Jesosy, nankalaza an'i Jesosy, nametraka an'i Jesosy hoe asaina hiditra ao anatin'ny fanasana. Dia tamin'izany fotoana izany ny olona dia sahany teny mane fa tena ahoana loatra ity mariazy ity, na ahoana loatra ity fanambadiana ity fa ilay tena tsara no alefanareo farany. Raha ny tena izy ao amin'ny Jiosy izy vambara ny tena Andriamanitra dia zao ny tsara aloha ny alefa dia ny ratsiratsy zay no ampidirina. Fa kosa rehefa atao Jesosy, rehefa nanatrika Jesosy dia zao voambarany ten'Andriamanitra hoe le tena tsara nataon'Andriamanitra, tsara ny andohany. Tafiditra tao amin'ny fanasana ny olona. Ary eto koa dia mampirisika anao, tafiditra soamantsara ianao anatin'izao fotoam-bavaka izao fanandratana an'Andriamanitra izao. Tsarovy tsara fa nanomboka fahatsarana isika. Dia eto dia manonona sady fa hisy fahatsarana goavana ao ataon'Andriamanitra ao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Hisy fahagagana ao ataon'Andriamanitra amin'ity androany ity. Na ho anako zany za dia mendrandra izany rahalasy ranabavy izay nanandratako an'Andriamanitra io. Ary ianao akoho dia mino fa aneo fahagagana fiainanao Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra hiantso anazy sika amin'izao fotoana izao
andeha aloha tsika metraka ny fotoana eo ampialatanan'Andriamanitra, andeha tsika hiara hivavaka, andeha tsika tena hoe ankalaza ny Andriamanitra. Tsy haiko mihitsy ianao amin'izao fotoana izao hoe inona zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, manao ahoana sy manao ahoana ny fitantan'Andriamanitra fiainanao, aza mangina ianao ankalazao Andriamanitra, hoe voninahitra izy, angatao ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ho eto amin'ity fotoana androany ity. Ianao hivavaka ao anahy, ary za hivavaka ao anao, mba tena atsapy ianao ny fikasihan'Andriamanitra, mba atsapy ianao ny herin'Andriamanitra, nikasika Andriamanitra ao anatin'izao fotoam-bavaka zao, satria rehefa manatrika Andriamanitra dia maneno voninahiny Andriamanitra. Rehefa manatrika Andriamanitra tsy avelany alamaina zany raha lasa ranabavy, tsy avelany alamaina ianao fa azony anjaranao ianao androany. Amen. Ary angatakitsika ny fitarihan'ny fanamasin'Andriamanitra. Fanamasin'Andriamanitra io zay ety amin'izao tontolo zao ny ran'Andriamanitra. Rehefa tonga ozy izy ny fahamarinana dia izy ny solovavanareo, izy ny taridalana anareo marina rehetra, izy ampahery anareo, izy anangana anao. Dia tononika eto zany satria eto zany fanamasin'Andriamanitra ny ampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ity fotoam-bavaka ty dia mbola averiko amintsika ihany, andeha tsika hiara hioby ny falebiazan'Andriamanitra. Ary eto zany Andriamanitra dia tompo ny fanahy Andriamanitra raha lasa ranabavy, anapaka eto izy, anjaka eto izy, ary tsy avelany maimaina amin'ny fiainanao. Ary mety amintsika rehefa lasa ranabavy dia manatona eo anatsihan'Andriamanitra, mitsotro eo anatsihan'Andriamanitra, satria raha tsika te ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, te ahita n'izany Andriamanitra lehibe zany tsika, te hanandratra n'izany Andriamanitra lehibe, te hioby an'izany Andriamanitra lehibe zany tsika, dia ny tsara amintsika andesika hibebaka eo anatsihan'Andriamanitra. Tsy hoe fahafahazarana zany hoe hivavaka isika dia hibebaka isika, fa tena hoe andeha ataontsika mifotsika rehetra, satria ny ten'Andriamanitra manao ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsintsinina zany, tsy ataon'Andriamanitra tsintsinina zany. Fa androany dia vangin'Andriamanitra ny fiainanao, vangin'Andriamanitra ny fianakavianao, vangin'Andriamanitra ny tokantranonao, indrindra raha ianao miparitazy izao live zao. Hibebaka isika, anavoa ny fiainantsika, ny fanoloran-tenantsika hoe ho apelatanan'Andriamanitra, ary angatahantsika ny herin'Andriamanitra mba tena andrakotra n'izao fotoana izao, anapaka amin'izao fotoana izao. Rehefa eo mantsy zany herin'Andriamanitra zany dia tsisy ratsy ajanona eo amin'ny fanatrehan'izany herin'Andriamanitra zany. Automatika ianao raha lasa ranabavy dia mpandresa ianao, satria misy hery eo anatinao, misy ny fanamasin'Andriamanitra eo anatinao. Ka hivavaka isika andeha tsika resaotra an'Andriamanitra, ankalazan'Andriamanitra. Nefa mialohan'izany dia hamaky ten'Andriamanitra isika zay hitantsika amin'ny Salamo 170 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Dia vakentsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mifidy ny lovantsika ho atsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakatsika, eny mankalaza. Halleluja. Andetsika raha lasa ranabavy hiaraka ankalaza io Andriamanitra io. Ery amin'ny andininy 4 moa dia io izy ten'Andriamanitra hoe mifidy ny lovantsika ho atsika izy, zany hoe iray associé amin'Andriamanitra isika. Amen. An'Andriamanitra zay anao, zay an'Andriamanitra dia anao. Efa mifidy atsika Andriamanitra, zay lovantsika dia lovan'Andriamanitra ihany koa. Inona moa ny anton'izany? Mety ianao zao tsy afaka hiady zay zavatra misy any ambadika any, zay zavatra hidivan'ny olona, nefa ny anjara tokony ho anao fa Andriamanitra hiady ho anao, satria an'Andriamanitra izany. Halleluja. Andeha tsika akasitraka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ame voninahitsy ny anarany, satria tsara izy amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mbola makasitraka anao zahay ao anatin'ity volany fiobiana ity Andriamanitra. Eto zay dia matsiaro ny soa rehetra zay nataonao Andriamanitra, matsiaro ny fahagagana lehibe zay nataonao Andriamanitra. Tena tsy tambo isaina reny Andriamanitra. Te hioby anao ny fanahinay Andriamanitra, te akalaza anao zay Andriamanitra, satria miakatra ianao amin'ny alalan'ny fiobiana zay asandratra tsararay avy. Misaotra anao zay Dada ny amin'ny fitantananao anay, misaotra anao zay ny amin'ny tompon'androm-pahavelomana. Eny eto zay Andriamanitra dia ao anatin'izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra, satria no tahianao loatra zay Andriamanitra, no sitranao zay Andriamanitra, nafahanao zay, ka dia makasitraka anao zay. Mangataka zay Tompo any fanatrehanao amin'ny fiainanay tsiraray avy, mba tsy ala maina eto ny vahoakanao Andriamanitra raha manatrika nyity fotoana ity, mba tsy ala amin'izao fotsiny ny fiainan'ny tsiraray avy hijery ny live, fa tena hoe atsapa fitahiana, satria manompo anao Andriamanitra. Ary mangataka zay Tompo amin'ity androany ity ny fanahinao masina mahery vaika hitarika anay eto androany, hitarika ny vahoakanao Andriamanitra, hitarika anay eto ao anatin'izao fotoam-bavaka
Fotoam-bavaka izao Andriamanitro, atsapa ny voninahitra aho, atsapa ny fahalebiazanao. Eny Andriamanitro, raha misy hevitrehevitra Tompo mampisaraka anay aminao, fahotana Andriamanitro, fona anay aminao, mamela anay Andriamanitro, mamelany tsiraray avy zay mivavaka am'izao fotoana izao. Ninina mety fahadisoana vitanay Andriamanitro, satria amin'ny manosirahanay dia tsy mendrika izay antony anaranao, kanefa noho ny amin'ny fahasoavanao dia mbola afaka manatona anao zay, afaka manolo tena zay, manao fanatitra eo anatsehanao ny fiainanay Andriamanitro, atolotry eo am-pelatananao Andriamanitro, ary angatana i Jesosy malala am'izao fotoana izao, tena hoe ho rakofanao ny ranao ny tsiraray avy zay manao ny fanoratenany am'izao fotoana izao, ho amasinao ny fiainany, ho amasinao ny fisainany, ny fahalalana, ny fony, ny fanany Andriamanitro, manaraka nyty fotoam-bavaka ty. Ary tsy Andriamanitro, te mame malalaka ny herinao Andriamanitro, anjaka ao anatinay tsiraray avy, itoetra ao anatinay tsiraray avy, ka tsy misy ho tafatsanina eto ary akasika anay eto ny hery ny fahavalo, ny hery ny fanaratsy, fa tena hoe ny herinao Andriamanitro anapaka eto am'ty fotoana androany ity. Terahinay ianao Andriamanitro, satria iompina iray aminao zay Andriamanitro, lova iray aminao Andriamanitro ny fiainanay am'ty androany ity. Zao fotoana izao dia fotoana anao Andriamanitro, ary fotoana anay ihany koa, ka tsapany ny herinao asy ny voninahitra magaga, makasitraka Jesosy malalo. Halleluja, amen, amen. Am'izao fotoana izao tsika andeha tsika tena hoe akalaza an'ilay Andriamanitra tsika raha lasirana-pafy. Lehibe loatra io Andriamanitra tsika io, tsy maninona soraty amin'ny commentaire, lehibe ny Andriamanitra, lehibe ny Andriamanitra, tsy misy tahakany io Andriamanitra koa, izay tena nahary izay nampandresy izay nitahiry ana hatramin'izao volana faharoa ambin'ny folo zao dia tena hoe mbola nampandreseny io Andriamanitra io, ka andeha tsika araka akalaza an'ilay Andriamanitra tsika hoe lehibe ny Andriamanitra tsika. Amen.
Halleloja, tsara ny Andriamanitra antsika. Lehibe izy tena mendrika ny hoteraina izy mino fa samy nankalaza an'Andriamanitra tsika tsiraray avy samy nitera an'Andriamanitra isika rehefa mandemo ny rafiderana ohatsy reny raha lasa ranabavy dia karazany hoe fiobitsika an'Andriamanitra ireny. Manokatra ny vavanao ianao mankalaza an'Andriamanitra, manambara ny izany hoe voninahitra Andriamanitra zany tena hoe tsy misy azo ampitahana zany Andriamanitra zany ny fanambaranao an'izany dia karazana hoe fiobinao an'Andriamanitra zany hoe filazanao amin'ny manodidina anao, fanambaranao hoe tena ny Andriamanitra io dia Andriamanitra mahavita amin'ny fiainanao. Ka tonga fotoana isika zay ahafahantsika mijoro vavolombelona. Izaho moa ijoro vavolombelona amintsika tsiraray avy ny amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao. Mialoha zany dia amaky ten'Andriamanitra isika izay hitantsika ao amin'ny Jauna 4:12 andininy fa 9:20. Dia vakintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy hamela anareo kamboty aho akaty aminareo aho. Halleluja. Zany ten'Andriamanitra zany no etiko ijorana vavolombelona amintsika. Mbola 10 taona ry raha lasa ranabavy dia efa maty ny raiko. Dia tamin'izany fotoana zany tena hoe natsapa fahabangana lehibe ny fiainako teo amin'ny lafin'ny zavatra rehetra, na tamin'ny lafin'ny fiainana, na teo amin'ny lafin'ny atao hoe fitondran-tena sy ny atao hoe mba hoe misy manoro mananatra tamin'izany fotoana zany. Dia rehefa nandeha tena mpianarana tamin'izany fotoana zany dia tsapa zany hoe le hoe fahabangany le olona tokony hanampy anao eo amin'ny fiainana. Ndray andro dia nisy rahalahy anankiray nitory filazany tsara tamiko. Rehefa nitory ny ten'Andriamanitra tamiko izy io dia tena hoe nampahery anahy le fijoroana vavolombelona satria ny zavatra nisy tamin'ny fiainana izy dia tena mitovy. Mitovy fa saingy izao izaho tamin'izany fotoana zany dia izaho tsy mivavaka. Izaho tsy mivavaka dia mora hakivo zany indraindray satria raha ohatra ka any am-pianarana ianao ka idivan'ny olona, raha ohatra ka eny an-dalana eny ianao na ao anatin'ny fianakaviana dia misy ny olona manesoeso anao misy tonga dia manohatra anao, ampijaly anao. Dia tsapako mihitsy zany zay zavatra zay. Fa teo amin'ny rahalahy anankiray zay nampahery anahy io nitarika anahy tamin'ny famonjena dia zao tena nampahery anahy izy. Ozy izy hoe misy anao izy zavatra mety ho vitan'ny olona dia misy zavatra tsy vitan'ny olona. Raha ohatra izy ka mbola velonaina ny rainao dia tsara ovy tsara fa misy zavatra vitany. Afaka hiaro zao izy, afaka hiaro anao izy. Raha ohatra ka ampijaliany namanao izy, afaka mandeha makany amin'ny ekôla izy satria rehefa ohatra moa ka maty ny raim-pianakaviana dia tsy maintsy ny renim-pianakaviana zany mandray andraikitra tamin'izany fotoana zany. Donc zany dia tsy misy tsony zany ny olona hoe afaka hiaro anao satria na ianao mbola kely ny zokinao mbola kely tsy afaka satria samy manana ny fianarany, samy manana ny fiainany. Dia ozy izy le rahalahy tamin'izay fotoana izay. Za ozy izy hatramin'izay nalasa ny raiko zay zay tena mivavaka ary io raiko izy tena olona mivavaka, tena tia an'Andriamanitra izy io. Tena manoro anao hoe zao atao satria ozy izy ny tena manao hoe misy zavatra tsy vitako anaka ozy izy fa mety amin'ny fahavelomako ihany no mety ho vitako. Fa ianao manana fahatokisana an'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra dia manana mandefa olona hiaro anao Andriamanitra. Ary tamin'izay fotoana izay moa dia nisy ten'Andriamanitra nilazainy tamin'izay fotoana izay ao amin'ny fahafantatsika ao amin'ny Salamo 4:3-7 hoe ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Dia ity rahalahy nampahery anahy ity dia tena olona matahotra an'Andriamanitra izy. Izy zany dia karazan'le olona tena hoe olona tsotra reny, tena hoe raha ohatra misy fotoana indraindray tsy manana stylo, misy fotoana indraindray tsy manana kay dia tena hoe manampy izy ary tena manoro izy hoe zao izy ny fitiavana nataon'Andriamanitra. Tena hoe raha tsy misy any aminao zaho izy afaka manampy anao ozy izy fa saingy zao izy raha hiaro anao eny amin'ny lalana zay misy anao na ameno fahabangana zay misy fiainanao tsy misy olona afaka afeno an'izany ozy izy. Za zao izy mitory ny ten'Andriamanitra aminao dia zao izy misy zavatra vitako, misy zavatra tsy vitako. Eto masoko ozy izy ianao satria zany rahalahy efa somary lehibebe ihany dia zahako zany amin'ny maha hoe kelikely anahy. Zao izy mety afaka hiaro anao amin'ireo namanao zay mety ampijaly anao fa saingy zao raha any amin'ny mangingina any anao izy tsisy afaka hiaro anao fa zao izy ny Andriamanitra zay toriko aminao izy dia afaka hiaro anao ny Andriamanitra zay toriko izy andefa anjely Andriamanitra ozy izy hiaro anao. Dia ozy izy hoe mba hafa kely indray ho azy zany satria
tena hoe ahoana zany zavatra zany ianao andeha ny andalana satria anao mbola tsy mivavaka de hoe iza ary niaro anao satria anao fa zatra mandeha amin'ny masom-pahitana hoe eo le rainao ka tamin'ny fotoana tsy eo zany rainao de iza niaro anao tia tsapako de nyteny am'izay moa izy zany taterina hoe misy ten'Andriamanitra zay koa izy zay mivakiko taminareo teo zay amin'ny ajaona toko 2:20 hoe tsy amela anareo kamboty avetivety foana Andriamanitra atsika io raha lasa ranabavy tena hoe ekena fa eo amin'ny toerana izy eo amin'ny seza fiandrianana izy fa manerana an'izao rehetra zao Andriamanitra manerana an'izao rehetra zao de tamin'ny anatin'ny fotoana ina le hoe resaka taminy de nisy fotoana tena hoe nandalo zavatra sarotra raha lasa ranabavy tamin'izao fotoana zany ny zavatra sarotra tena lalovako de zao reo olona ndraindray eo manodidina anatin'ny tanàna reo misy tena hoe mialina anao hoe tsy eo tsony zany ny raim-pianakaviana tsy eo tsony zany le mpiaro anao de misy fotoana misy mandrabiraby misy manosiketa be de be zavatra ataon'olona tamin'izany fotoana zany fa tamin'izay fotoana zay na iena le fampahirizan'le rahalahy de tena nivavaka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha tena misy marina ianao ary tena mahavonjy anao avonjeo Andriamanitra apio satria iza tsony moa ny aterako ny am'izao fiainako zao izao toe-javatra misy amin'ny fiainako Andriamanitra ka apio arovy Andriamanitra tamin'izany ny cousine be de be satria rehefa tsy eo le miaro anao de reo ndrainay misy mamono misy manompa be de be ny zavatra ataon'ny olona fa nivavaka tao arinany nivavaka nataoko iny de ina ho izy ianao ny zavatra nitranga satsony le olona sa mandrabiraby ana de ohatsy ny gaga be za moa taloha rehefa ohatsy alahady ny fotoana de lasa ianao mandeha mijery vidéo lasa ianao mandeha mijery be de be manao baskety manao zany zavatra atao fa rehefa tena nivavaka raha lasa ranabavy nanolo tenao an'Andriamanitra isaky ny lahady tonga de mandeha manao akanjo tsara mihitsy mandeha nivavaka manompo an'Andriamanitra de lasa ohatriny hoe le to anatin'ny fianakaviana rotsy ny gaga ary to lasa ohatsy mivavaka ianao zany lasa ohatriny hoe nanatokatona anao ny olona satria lay herin'Andriamanitra lay finoana lay nakatoavaka lay antso lay nampaherezan'le rahalahana anatany ampianarana de tena napiova zavatra teo amin'ny fianakaviako ka zay le fampahereza zay le vavaka raha lasa ranabavy tena manova zavatra Andriamanitra tamin'izay fotoana de nivavaka misy Andriamanitra tena tahio ary zany tsoroko fahavolombelona amitsika eto fa tsy mamela atsika irery io Andriamanitra io lehibe io Andriamanitra io ary mendriky ny akalazany hatram'izao ary tena mbola tena te hakalaza an'Andriamanitra foana raha lasa ranabavy te hanandratra anazy foana satria na de teo ana hoe misy fotoana hoe hoe misy fahabangana ny fiainanao Andriamanitra mameno banga eo fiainanao Andriamanitra miaro Andriamanitra mandefa anjely Andriamanitra mandefa olona itany fiainanao manokana zany voninahitra ao an'Andriamanitra zany fijoroana vavolombelona zany andetsika iaraka ivavaka am'izao fotoana zao andetsika iaraka kalaza amin'ny voninahitr'Andriamanitra iaranandratra anazy sika tsy haiko hoe inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao zay aloha nataon'Andriamanitra tamiko tamin'izao 10 taona fa ianao manokana tsy fantatra hoe taminao 2 taona ny zavatra nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao de manandraty ianao fisaoranao an'Andriamanitra makalaza ianao an'Andriamanitra aoka ianao iobo an'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha tsy ianao marina moa de tsy toy izao fiainako raha tsy ianao marina Andriamanitra raha tsy ny fiarovanao tsy toy izao fiainako be de be ny olona mety ringany be de be ny olona mety raha ohatsy ka tsy nanolo tena zao mety narajatra mety nitaritiny namana tany amin'ny fisotroana fifohana be de be mihitsy nitaritany olona na nomposan fa saingy zao tena hoe tsapako mihitsy Andriamanitra ny tany fiainako tsapako mihitsy hoe nentin'Andriamanitra am'izao fahasoavana zao de te hakalaza anazy ny amin'ny fitiavany amin'ny fitahiny ary ny am'izay zavatra mbola ho ataony amin'ny fiainako de tena hoe ankalaza anazy foana andetsika maky ten'Andriamanitra amelohan'ny vavaka fisaorantsika an'Andriamanitra am'izao fotoana zao de hitantsika amin'ny Jeremia 3:7-9 ten'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary isy fisaorana sy feo mifaly avy ao dia amaro azy ao ary tsy ho vitsy izy sady anome voninahitra azy ao ka tsy ho ambany izy amen tsy ho ambany ianao raha lasa ranabavy tahaka nanandrata an'Andriamanitra nany hoe misy fahabangany fa ny tena raha tsika manome fisaorana ho an'Andriamanitra sady tsy ho vitsy ianao no tsy ho ambany ny fiainanao ianao mieritreritra hoe kamboty de ho ambany tsy ho ambany zany ianao fa ho asandatra Andriamanitra ianao rehefa mahay makalaza anazy ianao dia ho asandatra Andriamanitra ny fiainanao ka ndetsika iaraka kalaza isotra an'Andriamanitra ame voninahitra anazy am'izao fotoana zao tao anatin'izany fijoroana vavolombelona zany
Andriamanitro makasitraka anao satria lehibe loatra ny herinao Andriamanitro. Be dia be ny zavatra nataonao Andriamanitro tamin'ny fiainako manokana dia te hankalaza anao Andriamanitro. Te hioby afa-tsara ianao Andriamanitro. Nandrenesako an'izany hoe rahalahy nampahery anahy Andriamanitro, nahatongavako amin'izao famonjena izao, nahatongavako amin'izao tena hoe toeram-pahasoavana izao Andriamanitro. Makasitraka anao satria tena tsara loatra ianao Andriamanitro. Raha tsy te moa ianao Jesosy mba manahoana ny fiafaran'ny fiainako. Raha tsy te moa ianao Andriamanitro nanangana anahy Andriamanitro, namonjy ahy tsy toy izao afa tena hoe ny fahasoavanao Andriamanitro. Mbola velonaina, mbola afaka mitory, mbola afaka mitsoro vavolombelona Andriamanitro. Makasitraka anao. Misy ihany koa zavatra ho ataonao Andriamanitro, ny fisandrahatana, ny fahasoavana, ny fahagagana ho ataonao Andriamanitro indrindra amin'ity volana Desambra ity. Tena hoe makasitraka anao sahady satria rehefa mahay makasitraka anao zay Andriamanitro dia hitombo ny fahasoavana zay ho ataonao, hitombo ny fahagagana satria olona pahay makasitraka zay Andriamanitro. Dia makasitraka indrindra Tompo satria lehibe loatra ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, halleluja, amen. Amin'izao fotoan'izao tsika mialohan'ny henoantsika ny tenin'Andriamanitra fampahirezana fohy zay ho zarana amintsika eto, dia andehantsika anaraka an'ity rety hoe tsy misy lehibe noho ny Andriamanitra antsika, ilay Andriamanitra tompony vahaolana, ilay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra. Andao ary sika anaraka an'ity rety mialohan'ny henoantsika fampahirezana amin'izao fotoan'izao. Izy n'Andriamanitra ny famantarana, ny fahagagana ary ny fahatsarana rehetra. Andriamanitra ny fahagagana. Tsisy lehibe noho ny Andriamanitsika, vitan'izay tsy hay atao. Miresaka amin'ny kintana, mandidy tafio-drivotra, toy ny Andriamanitsika tsy misy. Tsisy maheno ny Andriamanitsika, ireo voafatotra afahany mpandresy, izy irery ihany no mitsabony maratra, toy ny Andriamanitsika tsy misy. Andriamanitry ny fahagagana, asa iza no asakana. Andriamanitry ny fahagagana, any matezana sangana. Andriamanitry ny fahagagana, vehivavy momboneny zanaka. Fahagagana tamin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy lehibe noho ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny tsy hay atao. Miresaka mikintana, mandidy tafio-drivotra, toy ny Andriamanitsika tsy misy. tsisy mahery noho ny Andriamanitsika. Ireo voafatotra afahany mpandresy, izy irery ihany no mitsabony maratra, toy ny Andriamanitsika. Andriamanitsika tsy misy. Andriamanitry ny fahagagana, Miasako iza no asakana, miasa iza no asakana. Andriamanitry ny fahagagana, nanomaty aza ny atsangana. nanimoty aza natsangana. Andriamanitry ny fahagagana, Vehivavy mombo meno zanaka, vehivavy momboneny zanaka. Ny fahagagana tamin'ny anaran'i Jesosy.
ny andriamanitsika ny tsy miova maly sy anio ary mandrak'izay nosokafany ranomasina mena nafaha mosesy ny vahoaka ny Israely tao amin'ny fanandevozany Farao, nafahany Daniela tao andavaky ny liona, nafahany Sadraka sy Mesaka ry Abednego tao amin'ny laforo ny rehetra, nafahany Josoa tamin'ny nandrotanany manda ny Jeriko. Ny marina dia mandeha amin'ny finoana, noho izany amin'ny finoana raiso ny fandresenao, ny fikasan'ny tompo raiso, ny fitahiana, ny fahagagana, satria miaraka amintsika mihoatra ny mpandresy. Vehivavy mombo meny zanaka, ifagagana tao ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra nifagagafena, miasa iza no asakana. Andriamanitra nifagagafena, na ny mampiazanatsangana. Andriamanitra ny fahagagana ozy izy ilay hira teo raha miasa iza no asakana. Tao anatin'ny fijoroana vavolombelona teo dia tena hoe izaho manokana dia natsapa ny fiasan'Andriamanitra raha lasa ranabavy. Misy ny fahabangana izay eo amin'ny fiainana fa saingy izao rehefa manatona n'ilay Andriamanitra izay torohiko aminao, rehefa miaraka amin'io Andriamanitra mpanao fahagagana io ianao, Jesosy Kristy no anarany, dia tsara ho tsara fa aneo ny herin'ny Andriamanitra, aneo ny voninahiny Andriamanitra. Anambara aminao eto hoe isika tsiraray avy dia tokony hioby amin'io Andriamanitra antsika io, ame izany fiobiana izany amin'io Andriamanitra antsika io, satria izy rery ihany no mavita ny fiainantsika, izy rery ihany no afaka ame vahaolana. Misy zavatra mantsy raha lasa ranabavy tena tsy ho vitanao mihitsiny. Ary zany indrindra ny tokony hitodiantsika amin'ilay Andriamanitra antsika, satria ao aminazy ny hery sy ny fahefana rehetra, ao aminazy ny voninahitra rehetra. Ary na inona mety fahaizan'ny olombelona, ninona mety fahalalana an'ny olombelona, raha tsy miakina amin'Andriamanitra dia ho very anjavona ihany zany. Be dia be ny olona mety hikaroka fahalalana etseroa, manohatra n'Andriamanitra etseroa, fa voafetra ihany fahaizan'ireny olona ireny. Androany dia ampahery antsika tsiraray avy. Nahoana moa tsika no tokony hioby ho an'Andriamanitra, aneo an'izany fiobiana ho an'Andriamanitra izany. Be dia be ny zavatra ataon'Andriamanitra, be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ny fiainanao, ary tokony aneo izany ianao. Fa mialohan'izany dia andesika aloha hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, ametraka ny tenin'Andriamanitra ho eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mbola makasitraka anao amin'izao fotoana izao, ny amin'ny tombontsoa manokana izay mbola afahako indray mizara ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity androany ity. Tompo malala ampafantatra ny olona androany hoe tokony anome fiobiana ho anao Andriamanitra izay tsiraray avy. Tokony hioby ny famonjenao Andriamanitra, tokony hioby ny fahalebiazanao izay tsiraray avy, satria ianao rery ihany Andriamanitra no mahavita, ianao rery ihany Andriamanitra ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny olombelona marina mety mandao Andriamanitra, ny olombelona mety mivaofo, mety miteny izy hoe eny androany, raha pitso izy dia manao tsihy, mampanantena izy androany, raha pitso izy dia mivadika. Fa ianao Andriamanitra ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra anao izay Andriamanitra, satria hiteny amin'ny fiainanay tsiraray avy indray ianao androany, anangana fiainan'olona marobe, ho sahan-kalaza anao, sahan'andritra anao, satria rehefa mankalaza anao izay Andriamanitra, rehefa fantatray ny sekret Andriamanitra, dia be dia be indray ny fiasanao amin'ny fiainanay tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Hoy izy hoe tokony anome fiobiana ho an'Andriamanitra isika, tokony hioby ny fahalebiazan'Andriamanitra isika, satria matotsika eto amin'izao tontolo izao raha lasa ranabavy. Tamin'ny voalohany tany dia nisy tenin'Andriamanitra mivakiko manao hoe efa nifidy antsika ho lovan'ny Andriamanitra, lovantsika ho lovan'Andriamanitra. Zany hoe tsika zany dia asosieray amin'Andriamanitra, zany hoe partenariat an'Andriamanitra zany tsika tsiraray avy. Raha misy zavatra anahako zao
zavatra tsara io dia an'Andriamanitra zay. Ary raha ana le zavatra ka nizaniza kitikitika ny anjara voatendry ho ana dia mikitika an'Andriamanitra zany. Ary io masaro-piaro an'Andriamanitra io toerana zay misy an'Andriamanitra io. Ka ho an'ny olona zay matoky anazy, ho an'ny olona zay metehatra aminazy dia adidiny andraikiny. Andehana isika amin'izao fotoana izao hoe amaky ten'Andriamanitra zay hitatsika amin'ny tantara faharoa ankatsika fampahirezana amin'izao fotoana izao tantara faharoa toko faharoa amby telopolo teny andiny fafito sy favalo. Andeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maherezaka matanjaha aza matahotra na mivady-poa noho ny ampanjaka ny Asiria sy ny hamaroan'ny olona rehetra izay entiny, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Andiny favalo. Sandry sy nofo no momba azy, fa Jehovah Andriamanitsika kosa no momba antsika hamonjy antsika ka hiady ny aditsika. Ary dia niankina tamin'ny teny Ezekia mpanjakany Joda ny olona. Haleluya. Eto moa raha lasy ranabavy dia misy tantara tena marina zay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Nisan'io hoe mpanjaka Ezekia io, izay tena hoe natoky an'Andriamanitra nandrava zay rehetra sampisampy maro isan-karazany teo amin'ny Joda. Tamin'izany fotoana izany nandrava be dia be ny zavatra nandravany ao an'ny olona zay nanompo sampy tamin'izany fotoana izany. Dia nisy mpanjaka anankiray voambarany tena mpanjakany Asiria, Sakeriba ny anarany. Izy io dia fahavalo ny zanak'Israely, fahavalo ny zanak'Israely. Raha ny tena marina jerentsika raha ty Ezekia ty dia olona tena mpame voninahitra an'Andriamanitra io Ezekia. Olona tena makatoa an'Andriamanitra izy io. Tena hoe manaiky tena makalaza an'Andriamanitra ary manaiky zany falebiazana an'Andriamanitra zany izy io. Ary ny teny tamin'ireto vahoaka reto izy tamin'izany fotoana izany manao hoe aza matahotra satria io Andriamanitra zay ianteraka io Andriamanitra zay obiko io Andriamanitra kalazaiko io dia mahery izy io. Sandro sy nofo zany io, fa Andriamanitra mahery io. Mbola betsaka lavitra momba antsika ozy izy no momba andreo olona ireo zay hanohatra antsika. Dia io mo mpanjaka io mo tamin'izany fotoana izany dia nieritreritra hoe reto moa zany reto vahoaka ny Joda reto zavatra tsisy dikany reto, ny Andriamanitra reto ohatrao, zao reto, zao ny fiainany reto, tahaka an'ilay tamin'ny fijoroana vavolombelona teo ny olona dia mieritreritra anao hoe kamboty dia zao ny fiainanao, ararotin'ny olona zay banga eo amin'ny fiainanao dia avy ny olona anao tsinitsinina anao. Fa zao rehefa natoky an'Andriamanitra raha lasa ranabavy, nametraka ny fiainako tamin'Andriamanitra aho dia tena Andriamanitra niady ny ato. Ary Andriamanitra ihany koa niady ny Ezekia satria Ezekia dia anisan'ilay olona mpioby an'Andriamanitra, mpakalaza an'Andriamanitra, mpame voninahitra an'Andriamanitra. Jerevy tsara fa nefa raha ny mpanjaka io voambarany ten'Andriamanitra izay Sakeriba io voambarany ten'Andriamanitra fa ny zanany rehefa avy miverina izy ka niady tamin'ny Ezekia ka tsy naresy satria Andriamanitra dia nomba ny Ezekia niakatra tamin'ny fiobina nataony Ezekia dia nampandresy ny Ezekia. Ary rehefa resy ny sandro sy nofo zay nitokiny mpanjaka Sakeriba io dia inona raha lasa ranabavy ny zavatra nisy ny zanany tsenana azy tao an-trano no namonana azy. Izany no mahasamihafa an'ilay hoe olona tena hoe makalaza an'Andriamanitra. Fiobina io mantsy dia tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra, mekohaka amin'Andriamanitra, makalaza an'Andriamanitra, milaza ny falebiazana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra antsika dia mbola mahery, Andriamanitra antsika tsy miova, zany Andriamanitra antsika dia makasika an'Andriamanitra izany. Fa ny fahavalo izay nijoro teo anatsehanizy ireo dia resy ary tao ihany savoritaka satria tsy nahita vahaolana tany amin'ny niady ny zanak'Andriamanitra, nanohatra ny zanak'Andriamanitra, tsy navela an'Andriamanitra naresy. Ary tsy avela an'Andriamanitra satria izy ama-Andriamanitra anazy tena hoe sarobidy eo masontsika, tena tiany isika raha lasy ranabavy. Jerentsika ihany koa ny zavatra misy izay hitatsika eo amin'ny Mika toko 7:20 izay tena Andriamanitra ihany koa mety efa diso fantatra ty tena Andriamanitra ty hoe izy amin'io Andriamanitra eran'izao tontolo zao io tsy misy tahaka an'io Andriamanitra antsika io, ankoatrany hoe izy miady ny aditsika, izy miasa amin'ny fiainantsika
dia izy ihany koa mamela heloka izy mpamindra fo izy nefa kitsika ny ten'Andriamanitra mika toko fa 7:20 iza no Andriamanitra tahaka anao, iza no mamela heloka sady mandalo ny fahadisoan'ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana fahatezerana mandrakizay izy fa tia famindrapo. Zany io Andriamanitra antsika io. Ozy le ten'Andriamanitra manao hoe iza no tahaka anao Andriamanitra, izay mamela heloka io Andriamanitra antsika io. Fomba n'Andriamanitra raha lasa ranabavy zany hoe tsisy ampitahana amin'io Andriamanitra antsika io. Ka tsika tokony jereo tsara firifiry ny olona am'izao fotoan'izao mitady famelan-keloka etseroa, mitady LP liberté provisoire, mandoa vola etseroa. Ary raha izany raha ohatra vao vela ny heloka le olona anatin'ny fonja manao risoriso, kanefa mbola mitoy ihany ny lala amin'ny faratsiny dia mbola ho any amin'ny faratsina mandrakizay. Zany mety ho fiainan'le olona, fa ny olona vao vela heloka amin'Andriamanitra mandova fiainana mandrakizay, mandova fandresena, mandova fiadanana, mandova fahasambarana. Ary tsy vitan'izany fa hitsahan'Andriamanitra mihitsy iota io, iota izay manantevy ny olona io. Mety milaza ianao tena tsy mety afaka mihitsy, tsy mety resiko ty, fa hitsahan'Andriamanitra io mba hahatonga anao ahita ny voninahitra an'Andriamanitra. Ary rehefa afaka zany raha lasa ranabavy dia manandrata fiompiana ianao, aza mangina fotsiny ianao noho ny amin'ny famelan'Andriamanitra ny heloka ao, noho ny fanavotan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Satria ankoza izy ny ten'Andriamanitra izay vakitsika ato amin'ny Romanina toko 1:7 ozy izy ny ten'Andriamanitra mamarana antsika azy manao hoe ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy. Isika ihany koa tsara fa ho anao zao am'izao fotoan'izao manaraka an'ity fotoam-bavaka ty, ho anao izay malala an'Andriamanitra. Mety androany ianao mety malala mihitsy ny tena hoe fahalebezan'Andriamanitra. Ay ve ty Andriamanitra ty atramina mpanjaka aza tena nanaiky ny fahalebeazany, atramina nisy heloka aza tena fahan'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra zany. Ho anao izay malala an'Andriamanitra androany dia ambarako anao amin'ity androany ity fa misy fahasoavana ameny fiainanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fahasoavana tsy voavidy vola, fahasoavana namonjenanao androany dia mitody makalaza an'Andriamanitra. Okany fiobina ianao, okanao anandratra an'Andriamanitra ianao raha lasa ranabavy malala. Satria zao fotoana mety ao anatin'ity volan'ny fiobina akalazao fotsiny Andriamanitra, akalazao Andriamanitra fa aneo zava-magaga Andriamanitra, aneo voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ka zay ny fampahirezana andesika hiaraka akalaza an'Andriamanitra. Tsy haiko inona zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Mety niadinao ve Andriamanitra, mety hoe namela ny fahadisoanao ve Andriamanitra, mety malala an'Andriamanitra ihany koa ve ianao. Okanao akalaza anazy ao anatin'izao vavaka izao. Ivavaka isika. Raha io misaotra anao zay amin'ity fotoana androany ity, nafana ina andreny amin'ny teninao Andriamanitra. Eto tsy dia makasitraka noho izay rehetra nataonao Andriamanitra. Satria ianao niadinay tahaka nampandresena ho an'i Ezekia nanoloana ny isaky Andriamanitra, izay nivadika ny rasa satria tsy izy namono azy fa nitao anatin'ny tokantrany Andriamanitra. Ianao dia mahay mampitsimbadika ny fiainanay Andriamanitra, tia kalaza anao zay Andriamanitra, tia voninahitra anao zay. Ary ninona mety heloka vitanay Andriamanitra, efa navela anao zany, efa navotsitrao zany Andriamanitra, makalaza anao zay. Eo ihany koa Andriamanitra natsonao malala zay, malala eo masonao zay Andriamanitra, be voninahitra zay Tompo, satria nofidinao tamin'ny raha anao. Dia makasitraka anao zay Tompo, makasitraka makalaza anao zay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra nanaraka fampahirezana teo. Ary efa ifarana moa zao ny fotoana izay ahafahantsika niaraka teto anatin'izao fotoana izao. Fa melohan'ny vavaka izay ataontsika eto dia vavaka ametraka ny alina eo am-pelantanan'Andriamanitra sy ihany koa ireo namantsika izay mbola hiasalina amin'izao fotoana izao. Tena hoe apetrakitsika am-pelantanan'Andriamanitra fiainan'izy ireo mba tena hoe hiaraka aminazy ireo ny fiarovana sy ny fiadanana, ny fahasoavan'Andriamanitra, ary isy fiobina ny ampon'ny tsiraray avy any, satria eo anilany hatrany Andriamanitra, isy voninahitra Andriamanitra ny fiainan'ny tsiraray avy indrindra amin'ity alina ity zany. Ka melohan'ny vavahantsika ary soratsika an'Andriamanitra dia maki ten'Andriamanitra isika izay hitantsika amin'ny izay efa niatoko 7:70 dia vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehovah Andriamanitra no ao aminao, mahery izy ka amonjy anao.
hiravarovanao amin'ny fifaliana izy, hosindrina amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Amen. Jehovah Andriamanitra no aminao raha lasa ranabavy a. Atena hoe eo amin'ny fiainanao izy. Iaro anao izy. Iaro anao izy n'aiza misy anao. Eny amin'ny alina mangina. Ny fitiavana eo anilanao, hosindrina amin'ny fitiavana, zany hoe fitiavan'Andriamanitra zay ao anatinao, zay matery anao ao anatin'ny fotoana, ao anatin'izao fanompona izao, ao anatin'izao fanandratana an'Andriamanitra izao, dia hosindrina amin'izany Andriamanitra. Ary ho tena malalana ianao, tena tiany ianao, arovana ianao, ambenina ianao, izany ny fiainanao. Tsy misy herina fahavalo na herina fanaratsy anakaiky anao. Ka ndeha isika hivavaka metraka ny alinantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, tena hoe ho hisy fiadanana ny fiainanao ao anatin'ity alina ity. Ary ho tahian'Andriamanitra ianareo raha lasa ranabavy zay mbola mety hiasa alina amin'izao fotoana izao. Dia isika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ity fotoana androany ity zay nafanay Andriamanitra, nioby Andriamanitra ny amin'ny falebiazanao Andriamanitra, satria tsy misy mavita afa-tsy anao rery any Andriamanitra. Ianao lay Andriamanitra ny fahatsarana, Andriamanitra miaro, anay tsiraray avy. Indrindra Andriamanitra ao anatin'izao alina izao, tena hoe ianao no ao aminay Andriamanitra, ka tsy misy arombaka zay eo am-pelatananao, tsy misy na hery na fahavalo akasika anay tsiraray avy, manomboka amin'ny lehibe indrindra Andriamanitra, ny tanora, ny zaza, eny Andriamanitra, ny tsiraray avy zay manaraka nyity fotoam-bavaka ity Andriamanitra, na iza toerana misy anazy dia arovanao izy ao anatin'ny alina. Eny tompo mety misy ihany koa manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, mety atoandro dia taio manokana ny fiainany Andriamanitra, asoavy ny fiainany tompo malala. Tena hoe oka mihitsy Andriamanitra ho an'ireo zay miasa Andriamanitra, tena hoe hisy fiarovana, hisy hery, satria ianao ao aminay Andriamanitra ka misy hery ny fiainanay, misy hery ny fiainanay Andriamanitra, satria zay tia mankalaza, tia manandratra anao, tia mioby anao Andriamanitra, tia mino zay fa avita zavatra exploit lehibe ny tsiraray avy ao anatin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao Andriamanitra tamin'ny fotoam-bavaka indray zay tanteraka teto Andriamanitra. Tsara ianao Andriamanitra, tsy misy ny takanao, tsy misy ny toanao Andriamanitra. Zay rehetra nataonay teto, na fampaherezana, na fitsorana vavolombelona, na hira fiderana izany dia ankasitrahanay anao Andriamanitra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Andetsika hiara-zara tena fahasoavana amin'izao fotoana izao, satria zay ny fotoanantsika androany. Eny tokoa fahasoavana so amin'ny rapona anaraka antsika amin'ny andro rehetsaina antsika. Dia hitoetra ho atsahan'i Jehovah andro lava isika. Amen. Dia samy tahian'Andriamanitra tompoko.